Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa indray dia karakara hetsika ho an'ny sehatra fiariana lamba ny avy eo amin'ny fikambanan'ireo orinasa afakaba ny EDBM Origine Africa 2016 no anarana entin'io hetsika io ary mandritra izany no isian'ny fifaninanana projekta UPSCAL mba andrisihana ireo orinasa madinika ampivoatra ny asany. Ireo orinasa mandray anjara amin'ny hetsika Origine Africa 2016 ity aminy no afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana io ka lela vola mitetina hatrany amin'ny $10,000 ny loka ho an'ireo mpandresy. Natao zany isaroty mba ahafantarany mpividy na ny mpampiasa vola ny Madagasikara satria Madagasikara zany dia tena toerana anankiray ataoko hoe manan-daza ary fantatry ny olona ny fahaizany gasy manao vokatra tsara sehatra ny textile dia araka ny resahana eto misy maromaro mpividy eran-tany na koa investisseur zany maro fahita bebe kokoa zany vokatra eto Madagasikara zany ary izay fahatongavan'ireo mpividy ireo dia mety hanokatra velatra be ny Madagasikara satria ry zareo ireo ihany no miteny tamin'izay nola tany ohatra fotsiny hoe zany Bangladesh zany efa maro ataoko hoe Amerikana efa tsy dia mafana intsony amin'ny vokatra avy any zany noho ny ataoko hoe traitement amin'ny mpiasa izay tsy dia tena mahafinaritra ka Madagasikara zany ankoatra ny Etiopia dia anisany tena hoe toerana anankiray mahaliana ry zareo environnement zany ataoko hoe fisokafana fa hitantsika io toerana orinao fa zay zany mino maromaro na tena velatra be izay secteur textile eto Madagasikara.